fa saminy laza avokoa fa anome tolo-tanana ny filoham-pirenena vaovao ery rajonary mampianina moa ny candidat telo izay nifaninana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany dia andriamatoa isany ajo Andriananarivelo Roland Ratsiraka ary Davidson Andriaparan'izany. Tokony ngama fahavalozan'ny toetrandro iny matozy ny teny hoe fisokafana io dikan'izany tsy amin'ilay antokony anoana anazy rery. Antoko anoana azy fa tatsika hoe antoko inona le hoe tegna antoko maro anisa zany amin'ny anteny mera-pirenena iny zany ny hoe nanoana anazy le fisokafana ane dikan'izany miaraka amin'ny olona sasany miaraka aminay miaraka amin'ny ireo zay na dia olona tsy nanoana azy fa voalazan-dolo zany tsy mampanino fa aloloha mandravona ny ary ataontsika hoe isoroana amin'ny sisiny crise intsony sy ady madinidinika eto amintsika dia aloha mandeha amin'izany fa tsy mampanino. Raha kabary izay nataony ihany keo dia mamely fanantenana satria manantena ary mialala an'izay fanovana izay voaka malagasy izay amin'ny malagasy miara-miainga dia nahita fa maro amin'ireo voalazo ireo mba voarakitra atao anatin'ny programa malagasy miara-miainga ka misy manantena izay mba somary mampampansoana araka lazaiko aminao teo betsaka ny programa izay mifanahaka tamin'ny programa malagasy miara-miainga raha tsy laza fa tsy ny fampianarana mamaim-poana ho an'ny zaza sy olo-panjakana izany koa ny resaka fanajana lalàna nanira miady amin'ny tsy fampiasana ny prérogative na puissance publique mba tsy sy mitombo sy alina tanana firenena mazava ho azy zany fona ny malagasy miara-miainga fampianarana araky ny fifidianana sy ny lalàna navoakany hoe fitsarana mahefa dia fampiarotsanady mampiana zany firenena malagasy manompo zao dia tokony menan'izay aja zay satria na inona na inona hevitra sy zavatra atao eto amin'ny firenena ty ny fanajana ny lalàna izay ny mila averina fa anisan'ny fanajana ny lalàna indrindra ny fanarahana ny fitsarana zay voakandohana verika fa zava-be zany dia mba ho fanomboan'ny tena fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena sy eny amin'ny faratapony ihany fa hatrany amin'ny saboalarambadinika indrindra sy ny fiainandavanandro malagasy mba isy an'izay fanarahan-dalàna zay nambaran'ny foto amin'ny kabary mikoa zay zavatra zay dia mafely manantena ka tsy vitangery zany tokony fanometanana aminy daholo miaraka aminy sy ny malagasy rehetra mba hanateraka zavy zany ake tadiavintsika rehetra ka mba tsy misy mitady n'izany hoe tany tsy tandalàna zany fa mba tandalàna am'izay ny tany mba hanoso am'izay araky reny misy zavatra maromaro nambarana teo raha tanteraka reny everiko fa izay ny